mantra mahery latanao fagaganna manana ny faindrina tompony fahazarana sapako misy hoe tena nangorisana zany ndray zany zavatra sapako aty aminahy nangorisana dia ny amin'ny sujet de ina moa le bilan zany zavatra mbola niova amin'ny fiaina zany agnamin'ny fianakaviana dia telo miraha vavy ny raitapo aminahy nefa miditsy amin'ny fanoloran-tegna ny raika moa fa vita batisa miaraka amin'ny ankohonany sy ny vady aman-janany ny roa mbola hiditra fanoloran-tegna sy batisa dia ny anadahako raitapo aminahy koa tena mpisotro toka be dia tena mpisotro toka dia nasaiko nandeha tao amin'ny toby Ambalavao izy zany dia natao délivrance tagny dia niara-niasa tamin'ny toby io koa dia zay koa zany ny agnatiny hoe afaka tamin'ny toaka koa izy zany voninahitra ho ny tompo fa afaka tamin'ny toaka izy faharoa andray koa dia ny zanako mba efa resy lahatra koa fa efa hiverina mba hanaradian'ny tompo dia isaorako zany izy efa mba manana an'izay hetaheta zay koa dia io zany apetraka amin'ny tompo fa ny tompo no mahalalatra asoany rehetrarehetra dia ny sisa moa zany miara-panako moa zany tena voalohany indrindra hoe mba ataovy tafazao ampiasa fanompoana aty aho mba hitariako ny ankohonako sy ny fianakaviako dia iny zany efa hita miandalana ihany koa ny tompo tena miasa ary zay angatanao zany tena hoe marina amin'ny teny ny Andriamanitra hoe zay mangataka dia omena zay mitady dia hita dia tena hoe anao tsy mangataka fotsiny sy anao tsy makatò fotsiny fa rehefa ataonao mpinoana ny zavatra rehetra angatanao zany dia hitanao hoe io fa misy valiny zavatra rehetra ka voninahitra ho an'i Jesosy fa mbola misy ny sasany mbola tsy nivaly mino aho fa hovaliany ary manafaharetana amin'izay koa fa tsy voatery hoe dia aposaky aminahy indray mandeha ny rehetrarehetra fa mandeha sy kelikely ny zavatra rehetra dia makasitraka asika rehetra ny hatramin'ny farany zay no azoko izoroana vavolombelo dia tahiny tompo daholo sika rehetra amen. Tena za mihitsy miasa ny tompo ravana tena miasa ny tompo ary reny mbola tsy azontsika reny vavaha ozy izy ka aza mitsahatra vavaha ka aza mitsahatra mba amaliny an'izy indraindray koa ravana misy an'ity tenin'Andriamanitra ity hoe indraindray itsika tsy mahay mangataka indraindray fa apiny any an-dalana eny dia ny tompo ane hitarika atsika amin'izay fahamarinan'izay hoe zao le tsara fa tsy izao indraindray itsika tsy mahay mangataka araka ny tenen'ny ravavy teo izy zay mangataka dia mahazo fa indraindray itsika tsy mahay mangataka dia zay le fanahy masina no manampy atsika fanahy masina no miteny amin'ny teny tsy hay tononona eo anilan'ny ray miintercede atsika ihany koa misolo vava atsika ihany koa amen. Mankasitraka indrindra rahavavy Ivona moa dia mpanao intercession izy io amin'ny sivy sasany any Liban amin'ny sivy sasany any Liban izy io manomboka alimbavaka rahavavy amin'ny sivy aty Liban ndraindray sivy sasany mpanao alimbavaka izy amin'ny sivy sasany any Liban zany ny ora dia manasa antsika rehetrarehetra hiditra ny amin'izay alimbavaka zay zay koa anisan'ny fandresena lehibe ananan'ny rahavavitsika courage ianao amin'ny fanompona dia mijoroatra any fa mpandresy ianao ary mihoatra noho ny mpandresy ary tanao loatra fa nanao mihoatra noho izay nendrasanao mihitsy ny tompo amen. Mankasitraka tonga naison Jesosy raika va no ijorako vavolombelo eto aza mampiomehy tsy hasirobe vonaison Jesosy raika va no ijorako vavolombelo eto tsika mandany hoe fijorana vavolombelo dia mba handray anjara fitenenana satria efa fahasoavana aby zany za fofonaina omenantsika zao na zao fotoana mbola fahatsika manompo mbola fahatsika menatsy baiboly eto zao fa fahasoavana aby zao tsy midika hoe fanambina na fitahina no afahatsika mijoro vavolombelo fa na zao tombonanjo na fotoana omenantsika eto zao koa fa fahasoavana fa fanambinana ho antsika zao mbola afaka mianatra ny teny tsika eto androany ary mbola afaka koa tsika mandiny tena satria mbola omeny zao fofonaina zao dia vonaitso an Jesosy raika avao zany rehetra izany amen. Ka faly aho hijoro vavolombelo amin'ny anaran'i Jesosy satria mbola ny fahasoavany mbola ny famonjam-pony mbola nahatoy izao antsika eto androany amin'izao ora sy fotoana zao mbo ianaratsika eto voalohany mikasika le sujet ino tena
rity haliniko tsy tadidiko anarany mikasika hoe fangataham-bavaky mandritra ny tao raiky fatapataona matsika za anaty zany reo de tsarako an'Andriamanitra fa niaram-panahyko voalohany indrindra ro na tsy misy fiovana zany fiainako fa mbo fiainako avao fa niaram-panahyko ro tsarako an Jesosy voalohany indrindra satria mbola nambinina aho sy nitahiny tamin'ny aram-panahyko na ny fiainako aza tsy nambinina tsy nahazo fahasoavana fa niaram-panahyko isarako azy voalohany indrindra fa mbo nambininy sady mbola nitahiny koa amin'ny aram-panahyko dia voninahitsy an Jesosy raika avao ary anisan'izay koa aho nangetaheta tamin'ny resaka hoe fanompoana dia nitombo ny grady amin'ny fanompoana lasa hoe nanana zay anjaiko tsy amin'ny asa fanompoana dia isarako ny tompo fa fanambinana iaby zany rehetra zany dia fahasoavana satria tanatin'ny hetaheta ao tanatin'ny hoe fangatana hoe te hanompo te hanana anjara amin'izay hoe asa fanompoana dia voninahitsy an Jesosy fa nanatanteraky izay hetaheta-ko manakitsika hoe mety nangataky hana amin'ny fiainanao na amin'ny ara-nofonao te hambinina hoe te ho soasoa na nisy zavatra nangatahanao dia tsy maintsy namaly vavaka Jesosy ka zaho koa zany ty nangatako am Jesosy niaram-panahyko amin'ny resaka fanompoana dia isarako an Jesosy fa nanatanteraky amin'izay resaka asa fanompoana izany Jesosy dia mbola nitombo indray ny asa fanompoana dia voninahitsy an Jesosy raika aby izany rehetra izany fa fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy aby zany dia isarako azy amin'ny zavatra rehetra izay nataony amin'ny fiainako koa na amin'ireo fianakaviako na amin'ny zanako fa mbola salama soa iaby ary mbola ambinina avao koa amin'ny aram-panahy na ny fianakaviako na ny zanako dia voninahitsy an Jesosy Kristy izany rehetra izany. Dia faharoan'izay koa tsy ho lava resaka aho resaka ino ma zay fifadian-kany 3 andro iny dia isarako an Jesosy koa moa fa nahavita soamantsara aho tanatiny hoe fifadian-kany zay zaho zany rehefa mifady hany bakany zay rehefa zay zany mifady hany reny tsy zaho zany le mahavita fa anatin'le fifadian-kany iny zany aho romotsy ohatrany hoe masiasiaky zany ohatrany hoe masiasiaka rehefa zaho mifady hany rehefa zaho zany mifady hany ana 3 andro toy hoe ohatrany hoe fifaliana ho ahy zany fiadanam-po zany tsy fifaliana ho ahy ary tena hita koa zay tamin'ny fiainako hoe resaky hoe fifaliana zay hoe tsy haiko ohatrany hoe falifaly avao tsy haiko ohatrany hoe nieritseritsy aho ka iny Jesosy ty raha mampiomeome ahy toy na ato-ntsana tao misy zaho ome raika avao ka iny ty mahatonga falifaly avao omeome toy zany na zaho miasa zany manasa tsany omeome avao zany aho falifaly hoe misy fiadanam-po anay koa any tsy haiko fa fahasoavana aby zany fa isarako an Jesosy ka anatin'ny fifadian-kany zay tsy nisy ninina fa falifaly sady fiadanam-po sady fahasalamana. Dia fahatelo zay koa tanatin'ny fandraisa fanasan'ny tompo nataony pastera Kristia iny za tamin'iny koa moa voatonga fa za nandeha nizoso tambany any le voatonga raha voatonga amizay hoe raisy hoy ny rano tonga dia nanjay tavoangy kelikely misy rano zay zany le ivavaho ity asany le atsangany fa ivavako le nivavaky zany pastera Kristia mivavaky rano le nivavaky teo amizay hoe tamin'ny fihinana mofo zao tsy nisy mofo fa zao zany voatonga ato an-tsano zany tsy niafaky nanjamby mofo fa rano avao no raisiko teo amin'ny fandraisana rano eo raha vavy tena hoe nisy fanahy zany hoe manodikodika ahy ananaty koa hoe satria zao tanatin'ny fivadian-kany iny zany hoe nivavaky Jesosy ampahalalao ahy hoasako izay tokony hataoko amizay tsy tokony hataoko ampahalalao ahy ho ny fahotako rehetra zay mbola miafina any tsy fantatro aho dia anatiny hoe fivavahana rano iny mivavako any rano tena hoe misy fanahy zany any hoe manodikodika hitanao fa olo manao tribunaly anahy na ataony akainty reny le tena hoe misy fanahy zany manodinody ahy hoe ia nanahaka an'izao tena nahatsapa nangoraka sady nahatsapa hoe nalahelo sady nahatsapa aho naneny hoe Jesosy tena marina raha iaby zao ifonako eto anaty anao tena hoe le tena hoe latsa-janomaso tanteraka aho zany tomany aho eo amin'ny hoe mifanahy zany manodikodika ahy mitena anaty koa hoe ia nanahaka an'izao ia manahaka an'izao ia nanahaka an'izao ia nanahaka an'izao toetsinao manahaka an'izao ia manahaka an'izao na fomba fitenenako raha vavy na fomba fatako tena hoe le niteneny fanahy ato anatiko nahatsapa naneny tokoa aho nangorakoraky ty foko hoe ary tena nahatsapa koa zany aho hoe
hoe Jesosy zany ho tena hoe nijaly marina am'izay fahotana zanak'olombelona kanefa ho izay zanak'olombelona mbola mpanonta dia izay sy izay zany ny fijorako vavolombelo tainy Jesosy aby tsika mirary soatsika rehetra dia voninahitsy ho an'i Jesosy raika avao zany rehetra zany miala tsiny tompoko tainy Jesosy aby tsika omeko ny tompona anjaika zany fitenenana ary mankasitraka koa antsika rehetra ny eno hatramin'ny farany tainy Jesosy. Iny Jesosy rahavavy iny tompo indrindra reny fijoroana vavolombelo reny dia manome korazy atsika mampatonga atsika hifikitra amin' Jesosy za tsy alina izay nataonao tamin'ny rahavavy hafa dia ataonao amiko koa tsy mpizaha-tavan'olona ianao hitanareo nanana etaeta izy tao anatiny tao dia niasa tamin'ny Andriamanitra dia tahaka an'izany mihitsy izay rehetra ataontsika dia aoka tena hoe ho an'ny tompo daholo ho an'ny tompo tsisy reharehantsika mihitsy fa ho an'ny tompo aoka ny tompo no hita voalohany amin'ny fiainantsika. Mankasitraka rahavavy tonga soa rahavavy Emerantina sy rahavavy iza daholo reto tonga vaovao reto aloha jerevako tsara so dia miteniteny foana eto rahavavy Emerantina, rahavavy Felicie, rahavavy Debora tonga soa nareo farana ny zany vonoatra ho an'Andriamanitra ririany vavolombelona eto voalohany indrindra aloha momba ny fifadikanana iny zany zany tsy mavita fadina telo andro zany voalohany indrindra satria za rehefa noana dia marary ny lohako voatena ny sinina anankiray ahafantarako hoe fa tokony hisakafo fa toa dia marary ny lohako rehefa tonga ny lera hoe tokony hisakafo nefa noana matsiaro noana zany dia rehefa fotoana matsiaro noana mbola tsy homana sakafo dia ny lohako marary. Dia nandritra ny radikalina radikalina voalohany tsy nanina mihitsy ny faharoa andro amizay andranatsara-leteneny mbavavy loha hoe ohatran'ny andala ny afalateny ambavadika tena tsy tena nanimony zany tena tsy vitako madina dia tao anatin'izay moa dia tafahinan-davatra zany zavatra kely izay tena nihinan-javatra kely amin'izay dia tsy fantatra fa lavo zany teo aloha fa tena hoe nalemy zany roaliko tsy mahatangana dia nagaga nefany dia avy eo indray nefa natanjaka be dia tena tsy nitohy tsy ninona indray dia natanjaka be indray dia ny fahatelonao andro iny dia ohatrany tsisy ninona tena hoe nitovy tamin'ilay premier jour zany ny troisième jour tao anatin'izay zany dia tao anatin'ilay deuxième jour zany nisy nalatsaka anakely zany nisy nalatsaka an'ala izy zany fa ny zavatra azoko lazaina zany dia matoko sonina fa raha mbola misy zany manaraka hoe anao efatr'andro anokana andro zany hoe ho anaizy Jesosy amirery dia azoko antoka fa vitako dia izy dia vitako tanteraka zany dia izy na hoe quatrième jour izay no azoko lazaina dia manarak'izay tena natsapa mihitsy zany hoe milamindamina ny saiko milamindamintsaina zany na koa hoe misy fitonena pia zany nandritra an'izay fotoana izay ohatra hoe nanaraka an'izay fivakanana izay zay no fahatsapana tapako tonga dia nandritra an'izay tapatoana izay indray sorako ny tompo tsy nitapatoana ihany moa zany fa ataoko hoe herintaona maherina amin'ny asako nitapatoana moa zany efa ao anatiny ihany taloha zany tamin'ny hoe mbola niasa tamin'ny arabo mbola tamin'ny lokaly zany patronako dia tena ny karama io zany tsy mba tafangona zany misy lalany foana dia sorako ny tompo fa tsy miasa foana zany fa tena hoe izay vitako amin'ny zavatra nieritreretako azy ny karamako misoroko ny tompo fa tsy an'izay valalam-pandany zay zany amiko zany taloha hoe tsy mangom-bola na ohatry zany fa tena hitako hoe miavaka mihitsy hoe mandray karama zany hitako tsara mihitsy zany tsapako tsara mihitsy mandray karama mihitsy fa tsy ohatran'ny taloha hoe tonga dia
voditsinjara hoe tiatsy dia vola kely natokera dia kivy mihitsy maningany dia io zany dia sosy raha miasa dimy raha mbola ohatrany hoe raha ohatran'izay ny sako tarina sako tato mety hafa mihitsy ny diferensa fa manana lala mitondrana hoe no matoa nataonao nisy ny voalohany iny dia zay zany lalana hitondrana hoe mila manaiky zany tsika indray ny lalana voalohany andehanantsika iny zany hoe atsika hoe tena tsy mety ty tsy izy mihitsy ty e fa manefy foana aloha ny fa ao anatin'izay tsy mety izay mihitsy ny tompo manefy atsika ahazaka dia mipitany amin'ny fahatsarana kokoa ndray ny fonatsika aza malaka miabandonina zany rehefa tadana situation mafimafy indrindra fa atsika hoe miasa ohatr'izao aza maika fotsiny mitady solution hoe hiala tato fa mety kely karama ty ohatr'izao fa zero ihany koa ny lafitsara ny fijanonanao ao miasanao ao zero ihany koa ny lafitsarany amin'ny lafitsarany fa aza dia ny lafiratsy no jerevana dia mila miara-miasa zany zavatra rehetra asoe raha ohatra tsy misy an'izay zavatra olona tsy mahafapo anao io no nakanao dia mety tsy tonga ty ianao zany fa nefa ny anatin'izay dia mila mahay mahasitraka foana dia malaika fandaran'Andriamanitra fa mitanjana apetraka mitanjana dia ianao tompony hafa ianao avao dia tompony atao fotsiny dia izay misy sorako voninahitra ho azany mijoroko vavolombelona zany dia araka voalazana vavy hoe tombon'andro havelomantsika sao dia zava-dehibe zay mbola zava-dehibe no izay voalaza rehetra zay araka lekisifavy matina le fanody le voangalzaty aminay iny zany voninahitra amin'ny tompo hoe efa voasitrika somatsara izy sorana ny tompo amin'ny fitondrana fa izy naminay izy ny maka fa raha nahita ny conversation tamin'ny namany dia hoe rehefa mavita trano vato izy dia ody amin'izay fa reraka nefany zay zany le teniteny hoe programantsika olombelona tsy programan'Andriamanitra tsy tompony ampirisika raha programana dia mbola tsy hoe maty izy fa mbola nieritreritra anao trano vato izy aloha dia izay izy vao mody zany hoe afa-po izy zany izay vao mody kanefany tsika tsy mahalala ny rehefa tsika tsy mahalala ny rapitso zany tsika izay no mila ivavahantsika foana emienantsika foana izay no mila tena hoe mibahatiny satria manana fikasana tsika na manana vinavina tsika tsy tokony apitso araka tena Andriamanitra hoe mirehareny apitso fa ny avokiny anio aza tsy ho fantatra zany mila amerantsika foana ny fiainana ny ampelantanan'Andriamanitra aoka tsy ataontsika tsinotsinona hoe tsy misy fipoahana goavy fiainantsika tsy afaka hijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsara'Andriamanitra tsika fa efa velomantsika io vaovao isa-maraina fa milampony amintsika io tena zava-dehibe mihoatra ny rehetrarehetra satria ny aintsika tsy voavidy vola ny fofanay tsy voavidy vola na nahango na raisibika ary tsika kanefa marary maty na lany ary vola raisibika rehefa tsy hosotrano tompo dia maty ihany dia tsy mahavita inenina zany izay vola raisibika izay fa ny tena zava-dehibe dia mametraka antsika eo ampelantanan'Andriamanitra foana ka raha maty eo amin'ny tompo velona dia velona ao amin'ny tompo dia tsy matahotra ny hofaty amikoa nefa manana amin'ny Jesosy dia voninahitra amin'ny Jesosy ireny ihany fiadanana amintsika avelona ny tompona andraikitra ny mifoa Donatiniatsika nanome ny hafanana donatiniazim-pito nampiposaka zavanna Andriamanitra mahery lampanao fagagana manana ny fahendrena tompony fahatsarana donatiniatsika nanome ny hafanana donatiniazim-pito nampiposaka zavanna umavuninaitshale tunkunilanitshale namonzi yasianau teralazauanau tunkunizarachizauanau nfaifana wanau tukusifanzakanai herisinifanzakan manjaksai
namimosa kazavana umeovonina itsala tompony ilany itsala no monjy asianao tena laza hoanao tompony izao rehetra izao anao ny fahefana hoanao tompo sy mpanjakanay herisy ny fanjakany mandrakizay herisy ny fanjakany mandrakizay Panzaka magagala mety edy asianao na dia avoazy izy dia mijery antsika ety tsy mandao tsy manazy hoanao tompo sy mpanjakanay herisy ny fanjakany mandrakizay herisy ny fanjakany mandrakizay